Izay ny amin'ny vaovao iny faratoko ny zoma araky ambin'ny 10 martsa lasa teo no nanataterana ny fividianana izay solitena ny fiarahamonim-pirenena ao anatin'ny HCDDED na Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit dia nahempotra izany antony tsy mifanaraka ny ao anatin'ny samy fiarahamonim-pirenena momba ny fividianana izay solitena iray avy amin'ny fikambanana mpiaro ny demokrasia sy ny fanjakana tandalana ao anatin'ny HCDDED. Mitaky ny siny mangarara ny fifidianana izay solitena fiarahamonim-pirenena ao anatin'ny filakevitra ambony misana fiarovana ny demokrasia sy ny fanjakana tandalana na ny HCDDED na ny Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit ny vovona ny fiarahamonim-pirenena mivondrona ao amin'ny rindrin'olom-pirenena iarovana ny iarahamanana nandroy. Takin'ity vovona ity araka izany ny siny famerenana fandiniana ny atota taratasy filatsahako fidian'ny candidat ary listra ny fikambanana afaka mandray anjara ny fifidianana. Ireo candidat izay 2010 ny latsaka narotsaka ny fikambanana zany valo ny nanitsana dia 10 ny tazomina. Tamin'ireo nanitsana reo no nametra-pitoriana tany amin'ny conseil d'état hoe ny zavatra tsy mazava aminay ny fomba nanitsanana anay ka dia mitohy izahay. Dia izay fitoriana izay no hotsarana amin'ny alarobia izao. Napakevitra ny conseil d'état hoe mitombona sa tsy mitombona ny fitaraina nataon'ireo candidat io. Misy eo amin'ny 300 mahery ny fikambanana latsaka ho mpifidy. 9 ihany nefa nanana nomena alarana hifidy. Ny antony nahatonga an'ireo lany tsisy fanazavana ny taratasy nomen'zareo nakefa tia ny listy ny mpifidy fotsiny dia vita hatreo. Ary listy mpifidy koa tsisy fanalavana ny anarana fa dia abréviation daholo. Dia nanina ilay 200 mahery nanitsana. Ina nanitsana ilay 200 mahery ina ny antony. Tsisy fanazavana mihitsy na kely ero anatin'ilay zavatra. Dia ao anatin'ny listy ny mpifidy io misy mpifidy izay atao hoe fikambanana mpiaro ny zon'ny mpanjifa ny ekena. Dia misy fikambanana mpiaro ny zon'ny mpanjifa ny laviny. Pozone hoe misy fanavakavahana zany nefa ao anatin'ny resaka hoe demokrasia sy ny fanjakana-tandalana zany fanavakavahana zany tokony tsy torina mihitsy na kely ary. Notsipahin'ny vovona fiarahamonim-pirenena mivondrona ao amin'ny rindrin'ny olom-pirenena iarovana ny iarahamanana na roa ihany koa ny filatsahako fidindra matoa Ianitra Rafoso izay tao anatin'ny komity mpanomana ny fifidianana na ny commission ad hoc teo aloha ary nirotsaka candidat avy eo. Ny votra indrindra ireo nandritra feona tamin'ny mpanao gazety izay nitaoterahan'ny vovona fiarahamonim-pirenena roy izay natao teny amin'ny SAF FJKM Analakely.